Manomboka eo Ambohidambinana hatrany Atapiketsy ny faratsy ny lalana ho an'ny lalam-pirenena faha-efatra, manomboka eo Brickaville hatrany Tamatavy ankilany. Ireo lalam-pirenena faharoa no manano sarotra sy potika raha ny fanjavan'ireo mpamily hatrany. Misy amin'ireo lalam-pirenena vao avy namboarina no potika, tsy misy azo raisy izay mitombatra any amin'ny 2 ora mahery no lany eny an-dalana. Dranga izay anaovan'ireo mpamily Antsoava ankehitriny. Nanaovana mavatalana zao taloha adiny 5 adiny 6 farany ela, amizao dia adiny 7 bakeo zany zavahoazy. Dia zay miangatana le fitondram-pananana jiro akaiky le momba le lalam-pirenena. Nefa miatoka agny maro zany zay am'le lalana am'le be dia be ny zavatra takily lalana ratsy. Na le fandriampahalemana, resaka pesina tômôbila, dia zay miangatana le fitondram-pananana mba jiro akaiky le momba le taxi brus. Manomboka tia ninona moa zany ty? Manomboka tia Ambohidambinana zany jusqu'à Atapiketsy aloha dia fa ratsy. Dia manomboka tia Borikely indray jusqu'à Tsinjarano dia fa kely sisa lalana mazo lazanay azy lalovana hoe andehanana lalana tsara. Tena fa simba, tena rotika be, tena fa lalina, tena fa lavaka be, tena lavaka be mihitsy. Miteraka fahatihany koa ho an'ireo mpitatitra ny faratsy ny lalana io. Mitondra takaitrany ny ankamaroan'ireo fiara aorian'ny zotra iray. Mitombo ihany koa ny fandaniana amin'ny solika. Nazo tapaka ny Mandorosoroko tao. Ny aloha tapaka ny amortisseur ampiasana zao fa lavadavaka be ny voa. Ny orona zao voa avy kely hoe ndray andro fotsiny. Dia afaka mandeha tômôbila amin'ny lalana. Tanao pasoa izy pasoa kely ndray andro. Dia afaka androany dia aboaka be andro izy. Zao izy reo manambobotra kely andrena. Tokony asiany zareo masana ny lalana reny toatsy masina hoe avokavika ny Madagasikara mana. Zay piesy nefa amin'izao ny lafo any karama koa maina. Mandeha ny voyage reny tsarakaraka le verfoma volazonao ny anamboarana le tômôbilanao zay. Ratsy tena ratsy fa misy manamboatra mipasipasoka kely fa zara fa mipasoka koa ary izy fa Brickaville makany Tamatavy zany zao tena lasa ratsy be adiny 4 izy amin'izao tsika zao. Tombo ny carburant laninao ianao zao raha manao 1 200 midina Tamatavy lasa manao 1 300. Ohatr'izany dia raha fa ny entretien tômôbilanao zany lasa mitombo. Tsy mafy le lalana. Simba ny tômôbilanao. Tsy misy intsony amin'izao fotoana ilay antsoina hoe dona miverina noho ny fahasarotana amin'ny asa fitaterana raha nambaran'ny tompon'andraikitra tetsy amin'ny tobo fiantsonana Andohatapenaka. Isan'ireo anaovan'ireo mpitatitra fitaraina matetika raha ny fanazavana ny tokony hijerena vahaolana amin'ny fanamboarana izay tsy mionona amin'ny vonjy-davanandro. Voalohany aloha raha ho anay ty amin'ny tobo fiantsonana Maiky Andohatapenaka dia mahita aloha le somary nereny teo hitako hoe somary sarotsarotra le Brickaville Toamasina, le misy Brickaville Tsapanana, fa somary le fomba fiteny azy fa be lavadavaka, lavatsonjo zay firesaka azy. Ny reny 4 koa vao tamin'ny herinandro anontany dia eo amin'ny nanaovanay azy zao mandeha fiara VIP nandehanay tamin'izay teo amin'ny 14 heures de route teo. Za moa tsy teknisiana amin'ny resaka lalana fa mampiasa lalana dia mahatsapa hoe indraindray le izy ohatran'ny iny zay matipitopy avy nga mahafalalako azy dia mora simba ihany indraindray. Eo koa le orana ny RN2 be mpandeha indrindra amin'ireo camion sy ny sisa nefa tsy maintsy andehanana koa le lalana. Hatreto aloha amin'ny ampahany angamba ny hita ihany zay fa amin'ny ampahany fijery fotsiny amin'ilay hoe za mandeha dia mbola sarotsarotra aloha zany izay hoe fahavitan'ny fahatezany lalana. Ankoatra ny faratsen'ireo lalana eny amin'ny lalam-pirenena ireo, mahazo vahina ihany koa ny lavaka eto an-drenivohitra tamin'ny lalao nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana izay nampiatra nohon'ny Madagasikara tamin'ny taon-dasa Ratsahivona no nasiana fanamboarana ny lalana maro teto an-drenivohitra saingy izao mahavelo toaran'izao sahady.